lalan'ny azo fijalian'i Kristy dia mivavaka banjintsika amin'izao karema izao. Ry kristianina havana, hibanjinantsika ny fijalian'i Jesosy amin'ny alalany lalany azo fijaliana. Ny lalany azo fijaliana izay iarantsika aminy mankany amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganako velona. Lalan-tsarotra kanefa mitondrantsika hiditra amin'ny mistera ny fitiavan'Andriamanitra nasehony tamin'ny alalany zanan'ilay tokana. Lalana mampatsiaro antsika n'ilay sorona tokana nataon'i Kristy sy ahafahantsika manatry maso ny vono sy ny fampijaliana natao taminy. Lalana izay tsy tokony hijanona amin'ny endrika ivelany ihany fa mba ho latsapaka ao am-pony tsirairay, satria raha miara mijaly aminy isika dia hiara ho memboninaitra aminy ihany koa. Taratasy ny mason-dapoly apôstôly ho an'ny kristianina tao Roma, toko 8:7-10. Ireto ary misy teboka telo entintsika andiniana ny hevitra raketin'ny lalany azo fijaliana androany. Ny voalohany dia hoe amma lalana azy. Ny faharoa amma fandiniana sy fibanjinana azy, ary ny fahatelo amma dia ny vavaka azy. Lalana satria raha te hiombona sy hanatona an'i Jesosy isika dia mila manatona azy na dia midingana tsikelikely aza. Raha te hiditra sy hatsapa ny laliny fitiavan'Andriamanitra ihany koa isika dia mila mangady lalina, raha izay ny malaza azy miroso lalandalina kokoa hatrany toy ny fanaontsika isaky ny fijanonana ireny. Ny firosoana tsikelikely amin'ny lalany azo fijaliana dia manasa antsika ihany koa hiroso sy hivoatra ara-panahy ka manaiky ho tarihan'i Kristy amin'ny lalany fijaliana sy ny sedra mafy, ary manaraka ny lalana izay faritany fa tsy izay tiantsika arahana tsekory, na dia hita fa hoe mifanohitra amin'ny fanaon'izao tontolo izao azy izany. Manaraka ny Kristy ihany koa dia manaiky fa izy irery ihany no mpitarika fa tsy hitady mpitarika hafa, ary farany dia hoe manaiky ho mpianany ka vonona ny anaradia azy sy hiaina ny fampianarany. Izay no toetra voalohany. Ny faharoa dia ny hoe fandiniana sy fibanjinana ny lalany azo fijaliana. Ny dingana tsikelikely ataontsika dia manosika antsika hibanjina ny lalana izay efa nolovan'i Kristy. Lalana nentin'i Jesosy hanambarana mpabe maso ny fahantaterahan'ny famonjenantsika zanak'olombelona. Ny evanjely izay mitantara ny fijalian'i Jesosy dia manosika antsika andinika sy hibanjina ny halehiben'ny fitiavany sy ny famondrapon'Andriamanitra. Fa aza dinoina ihany koa fa ny fibanjinana ny fijalian'i Kristy dia entintsika hanamafisana ny finoantsika an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra nanaiky hijaly sy ho faty mba hanaporifoina fa nanaiky sy nanatanteraka ny sitrapony iray izy ho famonjena an'izao tontolo izao, ho famonjena ahy, ho famonjena anao, ho famonjena atsika rehetra. Ary ny toetra fahatelo farany dia ny hoe vavaka. Ny vavaka izay manamafy ny fahatokisantsika an'Andriamanitra, fa na fijaliana, na fahoriana, na fahafatesana, na sedra maro samihafa hitantsika amin'ity fiainana mandalo ity dia efa natolotry Kristy amin'ny rainy tamin'ny lalany sorona tokana nataony teo ambonin'ny azo fijaliana. Lalany azo fijaliana, lalana ary Kristy no mpitarika. Fandiniana sy fibanjinana ny fitiavany antsika, ary vavaka hitondrantsika ny fijaliantsika ihany koa miaraka aminy, ka atolon'ny ray izany dia ho mpandresy tahaka azy ihany koa isika. Koa samihary miezaka isika ry kristianina havana hiaina ampinoana ny lalany azo fijaliana, ary ny ezaka rehetra takiny karemy amintsika rehefa vonona ny eo amin'ny mpijaliana amin'ny Kristy isika dia moramora kokoa no anatanterantsika izany. Ray masino, atao filatsapaka ao am-ponay ny fampianarany zanakao, ary amafiso ny finoanay ahiandray azy sy hiaina azy, ka mba ho ny sitraponao no tanterahanay fa tsy izay mampetipety ny fiainanay, ka ho zary fiarahamonina anjaka ny fitiavana sy ny firesakiana ny fiarahamonina misy anay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no angatanay izany. Amen.